Mbola faly taforo amintsika anatin'ity fanompoam-pivavahana fidirana faharoa amin'ny adivento faharoa taona 2022 ity ry havana miarabantsika koa mahazo indray ity volana desambra ity mamarana ny taona izay itsahintsika. Fotoam-pahasoavana manokana ity diavintsika ity no ny amin'ny fanotronana ny anankiray amin'ny zanak'Andriamanitra andray ny fanokanana azy ho diakona no ny fahabangana eo amin'ny diakona vehivavy eto amin'ny fitandremana dia ny fiandro voalohany tao amin'ny vehivavy zany. Miarahaba azy amin'ny anaran'ny Tompo isika. Ny soratra masina izay andraisana ny afatr'Andriamanitra dia fantatry ny rehetra amintsika manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Inona ao anatin'ny perikopa izay andiny soratra masina izay? Ary taony sasasasany ihany no mahavaly ny ankamantatra. Inona le izy? Efa vita an'izay zany mitory-teny. Hainy maro tsenjery havana izany andiny soratra masina izany fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Inona no afatra tiany Tompo ho lazaina amin'ny fiangonana amin'ity alahady ity tao manatsika amin'ny loha hevitra hoe manantena an'Andriamanitra. Azo aompana amin'ny filazanako hoe Jesosy Kristy fanantenana ho antsika, Jesosy Kristy fanantenana ho anao. Sokafany resaky Nikodemosy tamin'i Jesosy ny filazantsara kanjaona toko fahatelo. Tonga alindalina manoloana ny Jesosy Nikodemosy izay ambaran'ny soratra masina fa fariseo izany hoe olona tena mahay tsara ny soratra masina ary mpitaona ny mpiarabelona taminy hiaina hankatoa ny tenin'Andriamanitra hanaraka ny lalàna. Fa nanatona an'i Jesosy izy mbola te hitombo amin'ny fahalalàna ka dia napetrany eo amin'ny sokajin'olona atao hoe manam-pahaizana ny amin'izany fampianana izany i Jesosy no tonoiny hoe raby eo fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao. Ny nasaitran'i Jesosy an'izany dia ny hoe apetra ho any zany. Apetra ho any ny mahafariseo mahay mbola te hitombo anao. Apetrao izay heveranao ho mpampianatra avy amin'Andriamanitra. Fa ndao hijery zavatra hafa mihitsy ka izao raha tsy ateraka indray ianao tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ndeha hanompoka eo amin'ny aotra isika, hanompoka fiainana vaovao. Tsy mbola misy fahalalana azo ifikirana na fahafantarana azo ianteherana. Ateraka indray mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ary eo amin'ny andiny fahadimy dia somary miova ny fanambaran'i Jesosy rehefa mangataka fanazavana misimisy kokoa i Nikodemosy. Dia hoy Jesosy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io fiainam-baovao io tsy hoe hanaovana tazan-davitra ny fanjakan'Andriamanitra fa fandrosoana hiditra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Ary eny amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo rehefa mangataka fanazavana te hianatra bebe kokoa ihany Nikodemosy dia ambaran'i Jesosy indray no hoe ny mijery ny Jesosy, ny mino ny Jesosy no manana fiainana mandrakizay. Mahita ny fanjakan'Andriamanitra ateraka indray, ateraka ny rano sy ny fanahy miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary manandrana mino any Jesosy Kristy manana fiainana mandrakizay. Izany na tonga ny fanambaran'i Jesosy eto amin'ity anjara soratra masina ho antsika ity
Ijaona toko fahatelo andininy fahino ambin'ny folo izay karazan'ny fanamafisana na koa fehiny fampianarana nitariany a Nikodemosy mba hanana fiainam-baovao ao amin'i Kristy, handray fiainana mandrakizay ao amin'i Kristy amin'ny finoana azy. Hoy ny Tompo, fa toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fitoriana filazantsara lala-masaka izany ho an'ny mpitory ny filazantsara. Raha hitory filazantsara ka tsy maka an'io andininy io dia hafahafa ihany. Ndeha averina ary izany fototry ny filazantsara izany amin'ity fotoam-pahasoavana ho an'ny fiangonana ity. Nikodemosy, olona mahay raha soratra masina, fa tao amin'ny Jesoa mba hianatra. Tonga eto isan'alahady ianao, te hitombo ao amin'ny Tompo, amin'ny fahalalana ka miaino ny soratra masina. Mbola tonga eto ianao amin'ity anio ity, tahaka Nikodemosy, mbola te hiaino andreindray. Ny ampandrenesin'ny Tompo antsika, ampahafantariny Tompo antsika, voalohany dia ny hoe mitodika aminao Andriamanitra, tianao izy. Iza no tian'Andriamanitra? Eto amin'ity soratra masina ity dia tsotra ny fanambaran'i Jesoa, toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Raha ireto olona marobe tazamina avy ety ambony pilipitra dia ambaran'izany soratra masina izany fa tiantsika Andriamanitra. Ao anatin'ilay izao tontolo izao, ao anatin'ilay malagasy manodidina ny 30 tapitrisa isika, fa hitodian'Andriamanitra amin'ity ora sy fotoana ity anambarany fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra anao, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra antsika. Lehibe zany ny riavana. Mandratra no misy milaza hoe tsy tiako tsony ianao. Mahatonga fahadisom-panantenana ao amin'ny tanora maro zany. Manimba ny andrenesana ray aman-dreny fa niala taminy ny foniny zanany, ary mifamadika amin'izay koa tsy mampahazo aina ny zanaka, ny mahafantatra na mahatsapa fa misy tsy fitiavana ao amin'ny ray aman-dreny. Eto dia mitodika amintsika Andriamanitra, mampatsiahy indray ary milaza amin'ny tsirairay ato anatin'izao vahoaka be tonga manatona tahaka ny Nikodemosy izao, tianao Andriamanitra. Izay no fanambarana tapany voalohany ambaran'i Jesoa eto amin'ity andiny soratra masina ity. Fitiavana tsy voafetra, tsy misy fetra hoe olona 5 ihany tian'Andriamanitra, izay ny antonona ny fony, malalaka ny fon'Andriamanitra izao tontolo izao no tiany. Tsy misy fetra hoe ny olona ao anatin'ny saranga tahaka izao, na ny lehilahy ihany, na ny vehivavy ihany, na ny ankizy ihany no tian'Andriamanitra. Tsy voafetra tahaka izany. Tsy mifidy olona ny fitiavan'Andriamanitra. Raha malahelo ianao, fantany ny alahelonao, tiany ianao. Raha lavo tamin'ny fahotana ianao, fantany ny nataonao, satria mazava izy tsy azonao anafenana na inona, fa mbola tiany ihany ianao. Raha tojo fahadisom-panantenana ianao, fantany ny fahakivinao, fa mety efa aminao koa ny fitiavany an'ity ity. Izany ilay fitiavan'Andriamanitra riavana. Efa fantatrao ve izany fitiavan'Andriamanitra izany? Efa norenesinao ve izany fitiavan'Andriamanitra izany? Ary indrindra efa noraisinao ve ny fitiavan'Andriamanitra? Mitodika aminao Andriamanitra, tianao izy. Ny faharoa, manana fanomezana lehibe ho anao Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy tia amin'ny teny fotsiny na amin'ny lelo, fa tia amin'ny asa. Manana fanomezana lehibe entiny manapirofo ny fitiavana anao Andriamanitra, araka ny tapany faharoa amin'izao soratra masina izao, nanome ny zanan'ilay tokana izy. Nanome ny zanan'ilay tokana ho asa ho anao Andriamanitra, ho an'izao tontolo izao tsy hankanavaka Andriamanitra ho mariky ny fitiavana.
tsy nizara vol'Andriamanitra, tsy nanokana arena manokana any amin'ny didimpanana ny Andriamanitra ho anao, tsy nanokana toerana ho anao Andriamanitra, fa ny zanan'ilay tokana no atolony ho fanaporofona ny fitiavany anao, ny fitiavany antsika. Jesosy mihitsy no porofom-pitiavana omen'Andriamanitra, manana fanomezana lehibe ho anao Andriamanitra, tsy fanomezana krismasy azo tsapahi-tanana mahafaly ny olona rehetra, tsy feno famirapiratana, fa Jesosy feno fanetretena, tonga hamonjy hatramin'ny fahafatesana teny amin'ny azo fijaliana riavana. Omen'Andriamanitra maimaim-poana ho anao ny zanany ilay tokana. Saininao ve ny hoe Abrahama raha nozahan'Andriamanitra toetra hanolotra ny zanany tokana ho fanatitra, rehefa nanainga ny tanana mba handatsaka raha ny zanan'ilay tokana, i Abrahama dia nisy feo avy any an-danitra nanao hoe ajanony, atsaharo. Fa rehefa injay Andriamanitra no nanolotra ny zanany ho fanatitra tokana, naterina Andray mandeha monja ho antsika ho fanavotana amin'ny fahotana. Tsy nisy feo avy any an-danitra manao hoe oka ihany ry mpandefona, fa no tanterahana hatramin'ny farany izany fandefonana an Jesosy izany, fanomezana lehibe ho antsika ry havana. Ny rany Kristy latsaka teo amin'ny azo fijaliana araka ny fanambarana ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany, nanomboka tamin'ny 5:7, anjara perikopa miaraka amin'izao soratra masina izao. Tsy volamena, tsy volafotsy no nanavotana antsika tamin'ny fitondran-tena adala araka an'izao tontolo izao, fa ny rahasoan'i Kristy. Tsapanao ve ny asarobidiny izany fanomezan'Andriamanitra izany? Ny fiainany zanan'ilay tokana no natolo anao. Any afatra fahatelo dia ny hoe manana tanjona ho anao Andriamanitra. Raha nanolotra ny fiainany manontolo, fiainany zanany manontolo ho anao Andriamanitra ho mariky ny fitiavana, ny tanjony dia ny ananao fiainana mandrakizay. Natolony ny fahavelomany zanany manontolo mba ahafahany manolotra fiainana vaovao, fiainana mandrakizay sy vaovao ho anao. Manana tanjona ho anao Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay. Raha averina ny fitohizan'ny hevitra atao anatin'ity Jaona 7:5-12 ity, dia miainga amin'ny fitiavan'Andriamanitra tonga eo amin'ny fanomezana ataony amin'ny zanan'ilay tokana, ary mitaona antsika ino andray izany fanomezana izany amin'ny alalan'ny fibebahana mandray any amin'ny Joba indray isika, ny amin'ny hoe ny fahotana eo aminao dia ento mba handro fehizay ianao, ary rehefa mibebaka isika mino any Jesosy dia manana fiainana mandrakizay. Tsy mijanona eo amin'ny fifaliana satria tian'Andriamanitra, tsy mionona amin'izay fanomezana nataon'Andriamanitra ny alalan'i Jesosy, fa tonga amin'ny tanjona dia ny fiainana mandrakizay. Izany ry havana no filazantsara izay tonono izao andinin-tsoratra masina izao amintsika. Tsy misy olona izay nahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra nandray ny fanomezana dia ny zanan'ilay tokana ka ho very amin'izao fiainana izao. Hiteny hoe very ary olona, tsia. Raha mino anao dia tsy ho very, fa hanana fiainana mandrakizay. Tsy misy olona mety tsy nahasehitra afaka-panahy ka amoy fo tsy hanana fanantenana ho tafarina intsony. Mbola eo Andriamanitra mitodika aminao, milaza hoe tianao izy. Mbola eo Jesosy Kristy nahafony aina andro ny famindrampo izao. Manantena any Jesosy Kristy anarina anao. Tsy very ao anatin'ny fahotana ianao, fa mbola tao amin'Andriamanitra amin'ny fitiavana eo amin'i Jesosy, hino ka hanana fiainana mandrakizay. Ry havana malala, amin'ny ady atrehanao amin'ny fanahiana be dia be faraparan'ny taona, amin'ny fikasana tsara hiditra amin'ny taona vaovao, dia izao no ambaran'ny soratra masina. Tianao Andriamanitra, nanome an'i Jesosy fanomezana
ary mampanantena fiainana mandrakizay ho an'izay mbino. Jesosy Kristy fanantenana ho anao. Manantenan'Andriamanitra azariana ny fanantenanao. Jesosy Kristy fanantenanao anio ary fanantenanao ho mandrakizay. Ho antsika rehetra samy anavao fanoratena ao anatin'izao fiatriana fanokanana ho dekona izao sika na inona zara fanompona ny antson'Andriamanitra antsika indrindra anavao ny faneketsika ny Kristy mba ho tovin'Andriamanitra amintsika fanateraka indray isika araka ny soratra masina hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Amen.